zany ny famelapelaran-kevitra atolotry Ramatoa Fanirsoa Herinaivo. Fanirsoa Herinaivo moa zany no vahiny nasainay manokana androany hitafatafa miaraka amintsika. Dia faly be zany rehefa nanaiky izy dia zarainay aminareo izay hafaliana izay. Dia ety ampiandohana sady dia mangataka tehaka miaraka aminareo satria antenainay fa faly be nareo. Fanirsoa Herinaivo. Fanirsoa Herinaivo, juriste, mifafantarako azy zany mpahay lalàna. Normalement samy sahirana izay dia samy tsy tena fanaraka tsara ny supportnay sy ny teneninay. Normalement zany izy no voasoratra tato je suis mais je ne le suis pas. C'est Fanirsoa. Je vous présente Madame Fanirsoa Herinaivo, juriste, fondatrice et présidente de l'association ADM. Est-ce que tu peux dire un tout petit peu plus de ton association ADM tout à l'heure? Donc elle milite, Fanirsoa, elle milite beaucoup pour que Madagascar devienne vraiment un état de droit. Donc quand vous entendez Madame Fanirsoa Herinaivo, il faut pas séparer état de droit et Fanirsoa Herinaivo. Ai-je raison? Voilà, je te laisse compléter ma petite présentation. L'honneur à Fanirsoa. Un grand applaudissement, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Fahalalabadika rehetra ary misaotra indrindra ny Fara sy ny association Tomad izay nanasantsika androany amin'ny famelabelaran-kevitra izay sady fiaraha-misakafo ihany koa. Donc je remercie l'association Tomad qui nous a invités aujourd'hui pour ce déjeuner conférence où nous allons avoir comme thème le vote, le droit de vote de la diaspora et la contribution de la diaspora dans la politique de Madagascar. Ny lohahevitrantsika androany zany dia ny fahafahan'ny diaspora mifidy sy ny andraikitra azony mpila ravinahitra eran-tany tsy eto Frantsa ihany entina amin'ny fampivoarana ny politika ao a Madagascar. Eto avy hatrany dia efa hitanareo fa amin'ny fiteny frantsay sy teny malagasy no anovanay an'ity lohahevitra ty famelabelaran-kevitra ity. Ny antony dia satria na ny malagasy izay manaraka antsika na ny vahiny izay nasaintsika dia samy liana daholo amin'izany lohahevitra zany ary tsy isika eto a Frantsa ihany no iantefan'ny resantsika eto fa araky ny tenena teo izay ho hitanareo lazaina eo ny diaspora rehetra maneran-tany. Izay zany no fandehana mamela anareo hipetraka kely fa mitsangana ihany eny anelanelany eny. Zay zany ny fandehana. Ny association izay tariko ADM na Association pour le droit et développement de Madagascar. Arak'izany anarany zany dia fikambanana naorina taty Frantsa izy io tamin'ny 2014. Ny tena antony namoronana anazy dia anangonana mihitsy ny hery rehetra avy aty ivelany mba hitondra ny tantan-dalàna sy ny fampandrosoana ho any Madagascar. Satria resy lahatra zany ny tena gosy ireo olona izay tariko fa raha tsy mipetraka tsara ny fitsipika, fipehezana sy fametrana ny zo maolona, ny zo olo-pirenena ny malagasy tsirairay na any atoerana na aty ivelany dia tsy afaka isy ny fandrosoana ao Madagasikara. Izany hoe izay ataontsika hoe tanjona izay no natao anatin'ny anaran'izany association izay tariko zany ADM, antokiny zo ho dingam-pandrosoana
ho an'ny Madagasikara. Izay ny anarany raha ataontsika amin'ny teny gasy. Androany isika dia hiresaka momba ny fahafahan'ny diaspora mifidy. Alohan'izay aloha dia tiako mampafantatra isa vitsivitsy ho antsika rehetra. Ho an'ny izay efa mahafantatra dia tsara fantatrareo fa mahatratra eo amin'ny 140,000 eo nisan'ny malagasy izay monina aty France. 17,000 eo ny ao La Réunion, 5,000 any Mayotte. Ny totalin'izay zany dia eo amin'ny 180,000 eo no manodidina ny ataontsika hoe France métropolitaine sy dom-tom. Fa ankoatran la France dia misy ihany koa ny diaspora izay any amin'ny continenta hafa. Misy ny any États-Unis, misy ny any Afrika, misy ny any Asie, misy ny any Australie ary misy ny any amin'ny île isan-karazany. Any amin'ny retoerana rehetra ireo tsy ananantsika ny isa mazava malheureusement raha tsy izany dia netiko taminareo teto. Ary izay indrindra no nahatonga antsika hoe inona marina ny tiana tenenina amin'ny hoe fahafahan'ny diaspora mifidy, satria nomena toky isika malagasy izay aty ivelany fa ho ampidirina anisan'ny afaka hifidy isika ao anatin'izany diaspora zany amin'ny fifidianana izay manaraka eo 13 raha isy ny 13 aleo asiko reserva ihany satria isika dia efa nilaza fa tsy anaiky mihitsy isika ny asiana fifidianana amin'izao fepetra misy any Madagasikara zao. Ok izay azava tsy eketsika mihitsy ny anaovana fifidianana amin'izao fepetra sy izao toedraraha misy ao Madagasikara zao. Fa ilaitsika ny fifidianana amin'ny fomba demokratika, olona tena manaja ny demokrasia ary ny fikarakarana azy dia amin'ny fomba neutre fa tsy io fitondrana io. Izay zany dia izovatsika eto. Faharoa manaraka an'izay, isika atia ivelan'ny Madagasikara dia natao hoe malagasy no verezina zo, satria ny zo fototra maha-olombelona voalohany indrindra dia ny fahafahana mifidy. Nisy olona namono tena, nisy olona tena hoe miady mafy mihitsy ny any teto amin'ity tany eran-tany mba hanana an'izany hoe droit de vote zany. Nahoana isika malagasy izay mipetraka aty ivelany no verezina zo tsy afaka hifidy. Raha hijery chiffre vetivety indray eto ny eto a France aloha zany no tena ananako ny hita antotanisa 80 isan-jato ny ponina malagasy aty ivelany ao anatin'izay diaspora frantsay izay dia intellectuel daholy ary manana bac plus daholy. Izany hoe raha manoloana an'ireo ataontsika hoe immigré hafa ohatra hoe maghrébien sy ohatrany ny zareo 9 azafady 10 isan-jato fotsiny amin'izareo no hoe manana bac plus. Ny tsika zany 9 isan-jato dia andrato fianarana ny tena tongavan'ireo olon'ireo aty ary misy izy teraka aty, misy izy manambady aty, misy izy tonga hiasa aty, fa ny akabiazan'ireo zany dia farafaratsiny manana bac. Raha ohatra ka hoe 9 isan-jato ny malagasy izay monina ny ivelany zany no ambony beotr'izay ny tany manoloana ny hoe raha pitaitsika amin'ny tany tsy fahafana mamaky teny sy manoratra ao Madagasikara izay mahatratra 20 isan-jato ny mponina ao Madagasikara no tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Dikan'izay misy ihany ny atao hoe fuite de cerveau, izany hoe ny manam-pahaizana sy ny
manana ataontsika hoe ny manana capacité intellectuelle zany lasa nivelany kanefa ireo indrindra no tsy manana zo aneo ny heviny rehefa tonga ny fifidianana. Inona mahatonga zany? Misy ny ataontsika hoe volonté politique. Tamin'ny ireo fitondrana izay mifandimby dia nieritreritra angamba hoe okaloha farany mangatakandro dia tsy tonga mihitsy izay fahafahana mifidy ho an'ny diaspora izay. Faharoa, misy koa ny fatahorana. Sarosarotra kokoa ny hamitaka an'izany olona manam-pahaizana zany amin'ny resaka fifidianana satria hosarotiny izy voalohany indrindra tamin'ny vato izay nalatsany. Faharoa, hosarotiny izy amin'ny olona izay hovidiany hoe iza no hovidiana, inona ny hevitra hoentiny, inona ny programa hoentiny. Fahatelo, hosarotiny koa izy raha ohatra ka ho angalarinao ny vatony. Izay indrindra no mahatonga ny fisalasalana ho an'izay mitondra ny fandimby teo ampifidy any diaspora. Ka amin'izao zany raha ny teny ny fitondrana ankehitriny hoe afaka hifidy ny diaspora dia tokony raisitsika amin'ny vavany izy, c'est-à-dire hoe on va le tenir sur parole, mais pas que sa parole. Il faudrait que l'État malagasy s'engage à tenir la parole de son président. Que ce soit lui, que ce soit les personnes qui vont organiser les élections, doivent tenir leur parole et faire voter la diaspora. Mais à quelles conditions et dans quel contexte? C'est ça nous resako eto. Araka ny fampidirana izay nataoko teo dia tsy eto Frantsay ihany akory ny diaspora. Ny atao hoe diaspora dia ny mpila ravinahitra rehetra sy ny olona rehetra izay teratany malagasy na koa olona izay nahazo ny nationalité malagasy fa mipetraka aty ivelany satria na nambady izy na izy zanaka gasy aty ivelany. Ireo olona rehetra ireo dia miparitaka eran-tany. Ireo olona rehetra ireo samy te hifidy daholo. Ahoana zany ny anaovana an'izay? Voalohany indrindra zany tokony hipetraka dia ny inventaire. Aiza daholy no misy gasy? Fantatrio fitondrana malagasy io ve hoe aiza daholo no misy gasy? Raha fahafantaranareo azy ve fantany? Tsy fantany satria eo zany lesika voalohany dia tsy misy ny recensement akory, tsy misy ny recensement ataontsika hoe international ny malagasy rehetra petraka aty ivelany. Faharoa, inona no lalàna hifehezana an'izay fahafana mifidy izay? Efa voasoratra ao anatin'ny code électoral ve izany na ao anaty constitution? Tsy akoho ny valiny. Farany, ahoana tsara no ahafana manao an'izay fifidianana izay ho an'ny mpifidy malagasy aty ivelany? Andeha ao amina firenena anankiray ve ohatra hoe andeha eto Frantsa daholo ny avy aty Europa sa anatona ao aiza daholo ny any Azia sa aiza ny any États-Unis sa isaky ny commune no isoratra? Izany hoe izay organisation izay ve zany efa ny fampidinihan'ny malagasy rehetra? Dikan'izay ireo fepetra anankitelo izay atao hoe fototra indrindra ahafana mametraka an'izany fifidianan'ny diaspora zany tsy mipetraka akory. Kinona zany ny filazana hoe afaka hifidy ny diaspora? Fampanantenana pokaty ohatra fampanantenana rehetrarehetra. Ka zao nefany afaka isika mitaky avy hatrany hoe satria izay efa nampanantenainy fa hifidy dia efa tsy manaiky intsony ny saina mampananay raha tsy hifidy izay amin'izay fifidianana manarak'eo. Izay no nahatonga ny lohahevitrintsika hoe ny zo hifidy ho an'ny diaspora sy ny anjara biriky azontsika entina amin'ny fampandrosoana ny politika ao a Madagasikara. Izay zany no ho resahantsika ao anatin'ny
débat zay ho atao rehefa avy eo fa ny anazy zany dia efa niteneniko hoe ny fepetra telo aloha tompoko dia tsy mipetraka zay fepetra telo zay averiko ihany voalohany indrindra fantatra daholo hoe nisan'ny malagasy eran-tany aiza aby misy azy ireo ahoana ny fomba nahafantarana azy fa raha le saritsarina recensement électoral nisy zay nahitantsika hoe tsy zavatra hitantsika ankoatriny hoe adresse Facebook sy hoe iza ny havanao any Madagasikara zay ihany mba nataontsika ankoatr'izay tsy hitantsika intsony dia tonga dia tsisy nasany soratra anarana ny olona fa raha ohatra ka hanao recensement électoral tompoko dia tokony ohatrany fiche de recensement rehetra eran-tany c'est-à-dire anarana fanampiny adresse numéro CIN numéro any tsy fantatro ny zay ao anatiny ary tsy tokony ho anontaniana iza ny havanao any Madagasikara tsy tokony ho anontaniana hoe actifa eo amin'ny réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram venao tsy tokony ho anontaniana hoe inona ny firehana politika anananao fa ny numéro ny CIN anao ihany dia efa ampy ilazana hoe malagasy ianao zay ary faharoa tsy tokony koa antanaiza ny carte consulaire anao fa raha mbola tsy manana carte consulaire le olona dia soraty hoe tenao zany mbola tsy manana oui ou non manana carte cocher raha tsy manana tokony ahazo izy faharoa ahoana ny fomba anakarana an'ireo olona rehetra zay mifidy zay miparitaka eran-tany zany hoe misy zany ohatra hoe ny atao Paris zany be dia be fa ohatra hoe mandeha fotsiny tsika zany hoe aiza re ohatra any aiza ny toerana lavidavitra tobaiko efa fedy gasy zao efa be dia be fa misy 450 au moins manana trano ao a Dubai donc efa misy any ao zany misy toerana ohatra hoe any Mepla Porto Combo ahoana fomba ividianan'le olona any par voie électronique ve sa par voie postale sa par voie application ve sa ahoana izay zany mahatonga antsika amin'ny teny hoe so dia efa tokony izy ny fikionan-doha iraisampirenena anaova ny malagasy rehetra eraky ny firenena rehetra zay manana eritreritra andrainjara amin'izany fifidianana tsy andrainjara en tant que candidat ihany fa andrainjara en tant que mpifidy indrindra eritreretana hoe ahoana ny ahafantarana aiza misy anao ahoana ny fomba ahafahanao mifidy ary ahoana ny fandehan'ny fanarahanao maso ny fifidianana fahatelo aiza ny lalàna mikasika an'izay hitantsika fa mivory izao ny antemera pirenena ny Madagasikara moa ave ao anatiny volavolan-dalàna moa ave ao anatiny volavolan-dalàna anisan'ny dinianao ny fahafahan'ny diaspora mifidy tsy ao anaty programme akory dia inona zany atao isika aty ivelany tompoko afaka ihany koa mandefa ny volavolan-dalàna izay eritreretintsika amin'ny alalan'ny fanaovana ataontsika hoe comparaison na échange d'expérience amin'io firenena hafa izay mampifidy ny diaspora ao aminy aty ivelany isika zany dia afaka mitondra zay anjara biriky zay manome an'izay proposition de texte na proposition alefatsika soit any amin'ny gouvernement soit any amin'ny assemblée amin'ireo député izay afaka misolotenantsika izay mazava ho azy député any fanoherana no afaka hiara-iasa amintsika amin'izany satria raha député any fitondrana araky ny teneniko teo dia
ny atahotra zareo hoe ahoana moa zany 58% d'intellectuel ifidy zany a tsy afaka ao ambakainao. Mety hoe mangina ny diaspora hatramin'izay, mety hoe tazana fotsiny ary mitazana lavitra, mety hoe mpadefa vola anaovana œuvre sociale fotsiny, mialatsiny afa tsy izay fotsiny isika. Tsy maintsy manao an'izay tsika satria manana ny hoentiny isika mba manana kely afaka nampiana Madagasikara isika dia mandray anjara, fa tsy izay fotsiny isika zany dia manana ny hevitra ihany koa ampandrosoana ny Madagasikara io, ary anisany voalohany araka ny teneko fametrahana zany tany mandroso zany dia ny fametrahana tany tandalana, ary ny fametrahana tany tandalana dia tsy maintsy mandalo amina fifidianana ara-dalàna demokratika tsy sosoka. Dika an'izay ny azontsika hoentina ny hevitro izay fa araky ny teneko teo mbola manasa antsika hieritreritra ten'izao inona no ataontsika diaspora rehetra maneran-tany fa tsy tsika eto amin'ity heritrano ity ihany, mba ho anjara birikitsika ahafana mampandroso aingana ny politika ao Madagasikara io, mba ho politika madio, mba ho politika tsy fizarana seza fotsiny, mba ho politika manome zo ho an'ny olom-pirenena, satria ny politika tompoko dia fitantanana firenena. Ny politika tsy hoe nomination pour être conseiller d'ambassade fotsiny ihany, tsy hoe nomination pour être secrétaire général na ministre na gouverneur na tsy haiko, fa ny politika dia fandraisana ny toerana iny hitondranao ny anjara biriky ampandrosoana ny firenena. Dika an'izay rehefa manao politika ianao dia mandray andraikitra, rehefa manao politika ianao dia manana tamberina andraikitra, redevabilité zany hoe manana obligation de résultat. Ny obligation de résultat andrasana mpanao politika eto dia ny vahoaka misakafo, ny vahoaka mandeha mianatra, ny vahoaka miasa, ny vahoaka manana jiro sy rano fisotro fa tsy misotro ranom-potaka sy rano tsy fantatro intsony, ny vahoaka manaraka akaiky ny fampiasana andreo vola rehetra notrosaina amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy, ny vahoaka afaka mitsabo tena maimaimpona na arak'izay takatry ny volana, ary vahoaka afaka miaina ao anatin'ny fiainana milamina, mirindra ary araky ny maha olombelona. Tsisy an'izany rehetrarehetra zany Madagasikara malheureusement, tsisy an'izany. Dia izay mahatonga antsika hoe ho avelantsika ho any zareo foana ve, ho avelantsika ho an'ireo malagasy efa mpanao politika ao Madagasikara sy ho any zareo efa nona daholo malagasy, tsy le 2,500,000 victime ny kere ihany nona ao Madagasikara, fa ny malagasy rehetra tompoko dia nona mangeta enta, tsisy rano, tsisy jiro, lafo ny PPN mbola vao niakatra indray ny PPN tamin'ny herinandro teo, ny teo aza tsy nidina amin'izao tsika amin'ny teny izao niakatra indray. Donc nona ny olona satria ny hoenti-manana tsy mihetsika na mihena, nefa ny zavatra hovidiana mitombo vidy hatrany. Dikany inona zany no atao? Tsy maintsy re isika aty ivelany mandray andraikitra, mandray andraikitra tsika mba hanampiana andreo malagasy nonareo amin'ny fanampiana araky ny rafitra politika. Ozy izy averiko foana izay tenin'ny président ny FJKM zay, aza menatra manao politika ary aza matahotra mampiseho ny hevitrao, anisany miadina tao anatin'ny zon'olombelona, tao anatin'ny pacte international des droits civils et politiques izay neken'ny Madagasikara, izay nosoniavin'ny Madagasikara ary neken'ny antemieram-pirenena malagasy, ny fahafana manao hevitra, ny fahafana
manao association politique ny fahafahana maneho ny hevitra ara-politika satria ny antony dia lazaiko zay hoe ny politika tsika manko tena zay foana za tsy manao politika za aloha dia tena manao politika ary za dia lehibe ny mpanohitra politika aty a France ary tena hoentiko ambony dia ambony mihitsy zany hevitra zany hoe za ty tsy eo amin'ilay hoe mitady toerana faran'izay aingana mihitsy eo amin'ny fitondrana io fa mitady ny toeran'ireo mpitondra ireo mihitsy itsika rehetra mba ametrahana zany hoe fitondrana tsara tantana, fitondrana madio, fitondrana tsy manao kolikoly ary fitondrana izay mitondra ny vahoaka ao anaty fampandrosoana. Izany tsy vitan'olo tokana fa olona marobe eo amin'ny farafahakeliny 1500 personnes ny laina mitondra firenena anankiray. Dikan'izay mila olona, mila cerveau, mila an'ireo 58% de cerveau ao amin'ny diaspora tompoko anampy ireo malagasy izay ao atoerana hitondra zany firenena zany. Izany zany no anjara birikintsika ento re ny traikefa zay ananantsika miaina amin'izany atao hoe tany misy lalàna misy zo. Tsika rehetra eto Frantsa zao dia malala hoe ohatriny ahoana zany hoe j'ai des droits. Toutes les personnes ici sachent ce que c'est que d'avoir des droits et des obligations. Quand on a des droits, on ne nous dit pas oui, c'est quoi ton compte Facebook d'abord? Qui est ta famille? Tu es de quelle orientation politique? Tu es IRD ou tu es MAPAR, tu es RMDM ou tu es quoi? Non, tu as des droits. Quand tu as des droits, on te donne tes droits. Et tu as des obligations. Et quand tu as des obligations, tu les fais. C'est ce que nous attendons de Madagascar. Nous attendons à une population qui a des droits, car actuellement, nous n'avons aucun droit. Nous n'avons même pas le droit de voter, et même si on nous dit d'aller voter, nous ne sommes même pas inscrits dans la liste électorale. Et quand on nous promet ici à la diaspora, oui, vous allez pouvoir voter, on se demande comment, qui peuvent aller voter, où est-ce qu'on va aller voter, sur quelle base légale, et comment ça va s'organiser, comment on peut faire nos recours, comment on va respecter les délais de 10 jours, de 8 jours, de 24 heures, comment se fait-il que... Donc tout ça sera notre contribution, tout ça, pensez à tout ça, essayez de monter un projet dans ce sens pour cette faculté, pour ce droit de vote de la diaspora, serait notre premier rapport dans la politique à Madagascar. Deuxième chose, nous devons nous organiser. Nous organiser de manière à mettre tous les cerveaux à faire un grand brainstorming pour apporter notre, on va dire, notre petite brique, notre contribution à faire de notre pays un pays, pas le 5e le plus pauvre du monde, mais peut-être parmi les 5e pays émergents de l'océan Indien et de l'Afrique. Pourquoi pas? Donc, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Nous avons une responsabilité devant ce pays qui est à l'agonie. Nous avons une responsabilité à apporter notre intelligence et notre expérience d'avoir vécu dans un pays, dans des pays, je ne parle pas seulement de la France, je parle de tous les Malgaches qui sont dans la diaspora, dans le monde entier. Vous tous qui êtes aux États-Unis, qui êtes en Angleterre, qui sont dans les pays nordiques, qui sont dans les pays asiatiques, qui sont dans les pays arabes, dans les pays d'Afrique émergents, parce que je connais plusieurs Malgaches qui sont dans les pays émergents de l'Afrique.
qui sont au Rwanda, qui sont en Angola, qui sont dans d'autres pays que je ne citerai pas, et qui commencent à voir comment ça se passe, comment ils peuvent s'en sortir. Et nous qui sommes à l'extérieur, nous avons une vision beaucoup plus, on va dire, macro-économique et macro-sociale de ce qui se passe à Madagascar. Nous pouvons apporter notre contribution en disant, mais ailleurs ça se passe comme ça. Pourquoi à Madagascar on ne ferait pas également quelque chose qui s'adapte à notre société pour que les Malgaches puissent avoir, comme je l'ai dit, le minimum de vie décente, qu'ils aient quelque chose à manger, qu'ils ont un travail pour vivre, qu'ils ont un toit, qu'ils ont la faculté de pouvoir acheter la maison, l'appartement où ils vivent, parce que l'acquisition immobilière à Madagascar aussi est très bas. Qu'ils puissent envoyer leurs enfants gratuitement dans des écoles vraiment dans les normes, pas des écoles Manarapent, mais vraiment des écoles qui ont une éducation et une scolarité vraiment adéquate et performante. Mais pas seulement des écoles, des lycées, des collèges, des universités, et un personnel qui est engagé, bien payé et qui n'est pas malmené comme il se trouve actuellement à Madagascar, qui sont mal payés et qui sont considérés comme les pires des fonctionnaires, des agents de l'État. C'est ce qui se passe actuellement. Donc tout ça, c'est une expérience qu'on a vécue ici, que nous avons vécue hors de Madagascar et qu'il nous faudra mettre en place également pour notre contribution dans la politique de développement de notre pays. Nous ne pouvons plus dire « Ah non, je ne fais pas de la politique ». Nous ne pouvons plus dire « Ah non, je ne m'intéresse pas à la politique ». Nous ne pouvons plus dire « Ah non, non, moi, j'accepte pas de faire de la politique ». Maintenant, c'est une obligation. C'est une responsabilité à prendre. C'est même un devoir. Et quand je dis devoir, c'est quelque chose qu'il nous faut faire maintenant. Et pour commencer, comme je l'ai dit, le développement passe par un état de droit, et un état de droit passe par des élections démocratiques et sans fraude. Nous allons donc essayer de mettre ensemble toutes les forces vives de la diaspora, que ce soit en France, que ce soit à l'extérieur, dans une solidarité qui pourrait être légendaire, que pour une fois, tous les Malgaches se sont levés pour réclamer d'aller voter, mais non seulement d'aller voter, mais aussi pour contribuer à mettre en place le développement de Madagascar, que nous ne pouvons plus désormais laisser seulement entre les mains des politicards actuels. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Nous allons encore continuer dans notre débat et moi je vous invite vraiment à participer au débat, que ce soit en termes de questions, que ce soit en termes d'informations, que ce soit en termes de propositions. Et voilà. Tout ce que nous avons dit là a été diffusé sur Facebook en live. Et donc, on va couper un tout petit peu, on reprendra plus tard pour le débat. Je vous remercie. Un grand remerciement à Fanny Sou et à Maître et un grand applaudissement alors.